Ny amadiamo raha ny teto Madagasikara dia efa 5 taona zao nio renany. Tamin'ny taona 1983 ny Amadia no niorina voalohany, mankalaza ny 5 taona izy zao. Maninona moa isika no miady amin'ny diabeta? Ary nambarako taminareo teo hoe ty hitantsika teo misy hoe Act on Diabetes Now. Ny antony satria amin'izao fotoana izao dia efa mihoatra ny 700 tapitrisa nisan'ny diabetika manerana an'izao tontolo izao. Amin'ny taona 340 dia vinanina fa hiakatra hatrany amin'ny 522 millions na 2,500 tapitrisa ny ho isan'ny diabetika manerana an'izao tontolo izao. Tsisy olona maty ny diabeta izany, fa ny diabeta tsy milamina na tsy fantatra no antony voalohany amin'ny aretina mahatonga ny fahajambana. Ny antony voalohany anapahana tongotra aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Ny antony voalohany mahatonga ny aretin'ny fo sy ny lalan-drà. Ny diabeta tsy milamina na tsy fantatra no antony voalohany mahatonga ny fahasimban'ny ray, na ilay antsointsika hoe insuffisance rénale chronique terminale. Vao tsy ela kotsika zao dia nafantatra olona nalaza hoe nalefa niainy satria vokatry ilay diabeta dia potika ny rayany dia tsy maintsy ny soloana. Dia fantatritsika fa nandritra ny 20 taona ela vao tonga tamin'ny tanjona vita ny fadidia. Mba hisorohana an'izany fahasarotana rehetra zany no antony anaovana ny fisorohana na reo antsoina hoe prévention mba tsy hatongavana amin'ilay diabeta na diabetika ny olona ray, fa voatily ara-potoana kosa dia mba tsy hisy voka-dratsy na complication. Mikasika indrindra ny hoe inona ny antony mahatonga ny fanentanana rehefa tonga ny 17 volana novambra. Ny slogan zany na ny lohahevitra raisina mandritra nyty 16 sy 17 dia hoe la famille le diabète. Raha dikatsika amin'ny teny gasy malalaka izy dia hoe ny anjara brika, ny anjara andraikitry ny fianakaviana manoloana ny diabeta. Dia ina moa zany ny antony mahatonga an'izay dia araka ny efa voalazan'ny docteur teo fa 240 millions ny olona voan'ny diabeta ao anatin'ilay firenena 70 mpikamana ao amin'ny Fédération Internationale du Diabète. Ary misy raha mahita olona diabetika iray isika dia mbola misy olona ray any tsy hita na tsy diagnostike. Ankoatr'izay ilay fampitehana matetika ny hatongavan'ny olona eo amintsika eo 20 isan-jato ny tapahafatesan'ny olon-dehibe aloha loatra dia vokatry ny fomba fiaina izay netomboka nandritra ny fahatanorano. Ary 20 isan-jato ny diabeta type 2 na sokajy faharoa no azo sorohana amin'ny fanarahana fomba fiaina ara-pahasalamana dia mbola tanora zany le ankizy io. Dia inona no andraikitry ny fianakaviana azy? Ny andraikitry ny fianakaviana zany dia voalohany indrindra dia hoe mila fitiliana mialoha ny diabeta. Ny fahataran'ny fitiliana ny diabeta dia miteraka fampitehana aingana be indrindra amin'ny diabeta type 1 na ireo ilay maina mihitsy sarakaty zany. Ny tsy fisian'ny tranga mialoha koa rehefa tsy mihoatra ny 2 grama isaky ny litatra na 11 millimol par litre ny fatran'ny siramamy anatin'ny rana glycémie dia tsy misy tranga miseho avy ety ivelany dia tsy manaitra ny olona tsirairay ihany koa. Anjara andraikitra ny fianakaviana koa fisorohana ny trangan'ny diabeta type 2 na diabeta sokajy faharoa. Mila manaraka fomba fiaina ara-pahasalamana ny olona rehetra, indrindra ireo fianakaviana diabetika dia ny mbola tanora, satria fantatritsika tsara fa ny isa-tokantrano ny fomba fiaina amin'ny ankapobeny zany dia efa miteraka olana ho an'ny fiainandreo tanora ireo. Sakafo ara-pahasalamana, ny fampiasam-batana ary indrindra zany ny fanaovana fitiliana indray mandeha isan-taona farafahakeliny raha ohatra ka hoe manana fianakaviana diabetika tsika, satria araka voalaza teo ambony hoe tsy misy fambara. Dia ny anjara andraikitra fahatelo dia ny fandraisan-tanana ny fandaminana ny diabeta. Efa mirotoroto be ny fiainana ankapobeny ny ainan'ny tsika eto Madagasikara, ny olona rehetra
dia zavatra mitranga rehefa manana fianakaviana ray diabetika sika dia mavesatra ny zavatra miandry antsika ao anatin'izany tokantrano zany na amin'ny resaka fandaminana isan'andro zany a na amin'ny resaka vola zany indrindraindrindra kanefa le diabeta dia mila fandaminana isan'andro a sakafo ara-pahasalamana ny fampiasam-batana ny fanafody a ary ny fanampiny a ny fitonian-tsaina zany hoe ny fianakaviana rehetra zany dia tokony hanaraka fampianarana mitoy mandrakariva ary tokony hafantatra ny mikasika ny diabeta indrindrindrindra hery lehibe hoan'ny olona diabetika anankiray a ny fananana fianakaviana mahay mandrindra sy ny fanampy aminy amin'ilay fandaminana ny diabeta arak'izany a dia misy mifady so-kevitra indraindray dia tsy mahafantatra ininona mihitsy nyle fianakaviana fa ny olona diabetika rery ny tonga manatona toeram-pitsaboana dia rehefa mitranga ny ataontsika hoe hypoglycémie ny diabeta mirongatra ny fahalalana ireo karazam-panafody ampiasaina sy ny karazany antony ampiasana azy dia lasa miteraka fikorotanana betsaka indrindra ny fiainan'ilay olona diabetika satria ohatra hoe mety misy fianakaviana anankiray ao anatin'ny tokantrano milaza fa sitrana ny diabeta dia terena fotsiny ilay olona diabetika hoe sitrany hoe fa lainga izany andao entina sitranina ry dia rehefa tonga ny ao aoriana zany tsy maintsy manaraka ilay olona diabetika satria izay efa marefo ara-tsaina marefo izy ara-bola marefo izy amin'ny ara-moraly rehetra dia manaraka izay hevitry ny ao atapaky ny fianakaviana dia lasa simba be efa tapahana ny tongotra na jamba na sanatria efa tonga amin'ny stade ny complication maro isan-karazany izay vao tonga manantona ny toeram-pitsaboana manaiky ilay fianakaviana dia fanatonana toeram-pitsaboana ihany koa zany a raha misy ny olana sitranga tsy voafehy indrindraindrindra napiko dia